Ankaravona-trano no hitsidihan'ny sianiny tokantrano olom-pirenena rehetra indray amin'ny alalan'ny fandaharana. Ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika hafa indray amin'ny mazava-dehibe ny fametrahana fitsipika ifampitondrana na ny atao hoe code de bonne conduite eo amin'ny samy mpanao politika mandritra ny zotram-pifidianana no hozaraina aminao. Asaina ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Lehibe tokoa eo amin'ny fiarahamonina ara-politika ny fisiany izany fitsipika ifampitondrana izany, indrindra fa amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Hazava tsara amin'ny rehetra ny fitsipika-dalao ka antenaina fa isy ny fifampitokisana eo amin'ny samy mpanao politika rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Samy mahazo tombontsoa daholo ny rehetrarehetra satria tsy mandeha ila zany ny zava-misy satria ny mpiatseritra rehetrarehetra Madagasikara ray manontolo mihitsy zany no voaaro ny zavatra io satria raha misy ny zavatra tsy metimety eny reny le fitaraina reny dia io no atao hoe texte iaro mialatsiny ny teny baiko iaro n'le zavatra mitranga satria lalàna izy io efa mivadika lalàna dia azo ampiarina tsara ary afaka manaraka tsara zany ny rehetrarehetra sy voakasiky le zavatra misy tsy fitezana ny amin'ny lafiny tsy fitezana any ny teny ilana io fa raha amin'ny lafiny fisotrany amin'ny ara-dalàna tsy tokony asy io zany raha tena ny voka-tsolo dia farafaratsiny hoe nahare ary misintona ho any amin'ny tsaratsara foana ny fomba fanaovantsika fifidianana. Ao anatin'izay zany hoe fifanajana, ao anatin'izay ny fialana amin'ny herisetra ary ny antony tena anaovana an'izay ngamba ny amiko dia ny hoe ny hananantsika fitoniana mba hananantsika fampandrosoana. Tsy ampy fotsiny miresaka an'io zany. Io zany tsy resahana fotsiny na hoe atao sonia, betsaka ny tsy nanaja sonia na amin'ny mpanao politika io na amin'ny olon-tsotra io, fa fifampitaizana io zany apetraka foana hoe misy ny mpanao politika dia misy ny vahoaka dia misy ny administration izay mikarakara ny fifidianana io ka ireo telo ireo mila mifampijery foana. Raha misy zany ny riko hoe code de bonne conduite apetraka tsy aminay rery mpanao politika fa amintsika telo ireo. Ny zavatra tombotsoany dia le mba hoe professionnalisena le fanaovana politika eto Madagasikara. Fanaovana politika anie tsy hoe sehatra ifandrafina fa sehatra ifanankalozan-kevitra, sehatra ifandresen-dahatra ka ny zava-misy neto eto amintsika matetika tsy izay fa rehefa tsy mitovy antoko politika dia lasa mifandrafy dia lasa mifandrabirabo fotsiny tsy arahana ny zavatra ny mikasika ny fampiarana ny demokrasia ohatra ny lazaiko hoe eto amin'ny firenena zao tokony misy lalàna amin'ny feno-mpanohatra dia tsisy manao fa aminay zany raha ohatra ka hoe iroso any amin'izany hoe ahoana ny fomba ifampitondrana, ahoana ny fomba fampitazana ao anatin'le code dia zay no hitanay hoe tombony satria raha afaka mametraka zavatra iraisana ohatran'izay le izy dia mino zay fa tsy maintsy mipetraka le débat démocratique misy eto amin'ny firenena ary misy ny fanajana ao anatin'izay fifamatorana ara-démocratique misy zay no mahatsara n'le code ny éthique sy ny bonne conduite. Isaorana ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, manome fotoananao indray isany ny talata sy ny alakamisy amin'ny ora toy izao ihany. Veloma tompoko.